aza ny mpitondra noa arabrabinareo tsy ho tiavinareo dia ny mpanoatra eto amintsika nanaratsy ny candidat atsika hoe tsy mety io candidat ny Madagasikara mamena to sy ny zavatra ratsy rehetrarehetra nolazaina zany ny toetsaina lomorina zany teneniko hoe raha misy zavatra tokony hovaina eto amin'ity firenena ity dia ny toetsaina aloha voalohany indrindra miova ny toetsaina mandroso azy sika rehetrarehetra tsika nitarika an'izany sadek zany ka raha misy mitaraina amin'ny sadeka dia aty amiko izy mitondra lay réaction an'ny opposition ndray ny manahirana andry zareo fa tsy hoe mandiny teny izy ireo inona ny antonantony mety nahatonga ny mety hoe tsy fombiazana atao anatin'ilay satria nanao lobbying zareo nanao fandrasen-dahatra nitety firenena nisy vola lany tao anatin'izany fitetezana maro samihafa zany nisy reny atao hoe fanapa-kevitra na communiqué navoaka ny teo anivon'ny sadek zay misy firenena amby folony aminy hoe eny ary fa dia hanohana candidat ny Madagasikara zay ray amin'ireo mpikambana eo anivon'ny sadek dia nefa reny zany nivokatra azo nanavitohina ny filohan'ny Rajoelina ireo fanakianana maro samihafa taoriny tsy fahalaniny candidat zay natolony tamin'ny fifidianana filohan'ny voameran'ny vondrona afrikana zay natao voatsela teo iny raha nanaraka tsara ity lahateny nataon'ny filohan'ny Rajoelina ity dia mahatsikaritra fa tsy noraisiny ho fanakianana ireny fanakianana maro samihafa zay nataony ireo avy amin'ny fanoherana sy ireo olotsotra mpaneho hevitra politika fa noraisiny ho fanaratsiana sy fankahalana ireny rehetra ireny tamin'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra sy fandresendahatra zay nataon'ny filohan'ny Rajoelina sy Andriamatoa Richard Randriamandrato ny an'ny fanoherana ho izy tsy nisy afa-tsy ny fanaratsiana ny candidat zay natolony ary zany zavatra zany ho izy dia toetsaina manimba ary toetsaina tsy mampandroso hoy filohan'ny Rajoelina nanitsy an'ireo mpanohitra teo zao tsika nisy fividianana natao ho an'ny président ny commission en Union africaine dia tsika malagasy Madagasikara candidat fa ny mampalahelo le toetsainy sasany tsy malagasy rehetra fa le toetsainy ary nanokatra tany amin'ny premier ministre hoe jereo ane ty zavatra ty monsieur le premier ministre fa zao toetsain'olona manimba ny malagasy zao no mampikatso sy ny mampandroso ny firenena ka reny olona reny no aidratsy mila fongariny reny fa alao ny masomboly sy ny voza ho afafitsika nareo rehetrarehetra reo ary zay mbola mampijoro anany vahoaka miasa ho an'ny vahoaka anasoan'ny vahoaka fa tsy ho akivininy ireo olona vitsy sasasasany fa ny olana dia zao rehefa nanao ny propagande sika makany amin'ireo firenena rehetrarehetra sy filoham-pirenena satria filoham-pirenena no misafidy dia ny mpanoatra eto amintsika nanaratsy ny candidat atsika hoe tsy mety io candidat ny Madagasikara mamena to sy ny zavatra ratsy rehetrarehetra nolazaina sa tena le lomorina ohatrany nefa ny olona rehefa no hoe voninahim-pirenena no resahana na firenena izy io na firenena izy dia miara-mientana daholo ny rehetrarehetra manohana an'izany candidat an'izany na io resaka fifananana ara-panatanjahantena tsika nefa zareo dia rehefa misy contre reny mibary amiko komo misy mivavaka mihitsy ny sasany hoe allo resy mibary amy zay fa baraka ny filo zany ny toetsaina lomorina zany teneniko hoe raha misy zavatra tokony hovaina eto amin'ity firenena ity dia ny toetsaina aloha voalohany indrindra miova ny toetsaina mandroso azy sika rehetrarehetra fanampin'izay nilaza mazava tsara ihany koa filohan'ny Rajoelina nandritra ny lahateny izay nataony ity fa ny mpanohitra no fototry ny tsy mampandroso ny firenena zany hoe afaka madiodio ny fitondranan'ny Rajoelina amin'izao fantrany vahoaka malagasy izay mianjady amin'ny vahoaka isan-tokantrano zao ary nametraka sary anohatra mihitsy izy manoloana izany rehetra izany ny ohatra ny raisiny tamin'izany moa dia ohatra efa fataony matetika dia ny hoe raha ny mponina eto Madagasikara ireo mpanohitra ireo no afindran'ny Japon dia ny mponina avy an'ny Japon afindra eto Madagasikara ho izy dia mazava ho azy fa ho potika ny firenena japonais satria ny mpanohitra dia tsy misy afa-tsy ny famotehana fanakianana sy fanaratsiana olona fa raha ny mponina avy an'ny Japon kosa mifindra eto Madagasikara filohan'ny Rajoelina no mitondra dia azo antoka fa mandroso satria ny toetsaina mihitsy no efa mivoatra hoy filohan'ny Rajoelina raha itsy ny resaka tiany filohan'ny Rajoelina ampitaina dia mazava hoe ny mpanohitra no sakana amin'ny fampandrosoana ny firenena fa tsy ny mpitondra velively aza ny mpitondra noa arabrabinareo tsy ho tiavinareo zay matsy ny mpanohatra matsy dia tsy tiana zareo ny mpitondra dia iny foana ny anjehany isan'andro nefa zay olona manenjika dia manaratra
ny tena ny aloha ny rahatrany voalohany vao mandratrany miafy izy vao nifovy ianao dia hoe inona indray no enjehako vao isokatra amin'ny vavanao dia zavatra ratsy foana no resahanao donc na ny fiainanao ary tsy tsara mihitsy raha zavatra ratsy foana ny avoaka ny vavanao za vao mifoa dia ny zavatra tsara foana ny anany atao tsaiko zay ny zavatra hoe inona na nasovako ny mahoko inona ny zavatra ho ampanitsoko ary zay ny zavatra teneniko anareo hoe jerevy tsara tia teny olazaiko anareo ty raha alaitsika ny japonais isorona ny mpitondra isorona ny flou zany a eto Madagasikara zany hoe za zany tsy atao anatiny dia isorona ny premier ministre japonais fa ny mponina alaitsika sy ny mpanao politika mitarika anazy ny mpanohatra zany mitarika ny roponina reo dia alaina ny mponina japonais dia apetraka eto Madagasikara dia alaina ny malagasy le vitsy indrindra tsy le mpamotika zany dia apetraka ny japonais any Japon dia anahoana re Madagasikara afaka 5 taona na 10 taona alaivo an-tsaina kely a dia anahoana ny Japon afaka 10 taona potika ny ala ny fanaratsiana fotsiny ny hita hoe tia ny fanaratsiana natao tamin'le olona tany manoloana zany rehetra zany dia nandefa valikavatra mivantana ifolohan'ny Rajoelina mivantana amin'ireo mpanohitra ny fitondrana naveriny ho amafisiny tamin'ity lateny zay nataony ity ny maha champion azy manerana Afrika eo amin'ny lafiny aitarika ara-politika ny filohan'ny Rajoelina ho izy no filoha mendrika indrindra manana aitarika tsara indrindra aty Afrika no mariany mazava tsara fa tsy nisy alabato tany fa lany tamin'ny fomba ara-dalàna lany tamin'ny fomba madiodio ny filohan'ny Rajoelina zany rehetra zany dia mampametra-panontaniana ihany sanatria ve izany resaka izany manamafy fa manampy azy ireo amin'ny alabato ny seny anjarantsika tsirairay malan'izany fa ndao arahantsika ny lahateny zay nataon'ny filohan'ny Rajoelina valinkafatra ho an'ireo avy amin'ny fanoherana be fanakianana dia io fifidianana no natao dia nifidy ny olona rehetra taty amin'ny continent africain hoe ty zany amin'ny filoham-pirenena telo ireo hito zany ny hitanay fa tena manana ny aitarika amin'nisy telo mirahalahy reo dia mivaly le izy ny fifidianana io tsisy seny tany hoe sao dia lazana hoe misy mangalatra indray ny vato fa ny fifidianana rehefa fifidianana dia izy ny maresy dia ny filoham-pirenena malagasy no voafidy fa manana ny aitarika indrindra na ny leadership aty amin'ny continent africain ity ampany lahateny zay nataon'ny filohan'ny Rajoelina ity kosa dia mampiseho fa tena tsy misy asy intsony ny androm-panjakana indrindra fa ireo filohan'ny androm-panjakana eto amintsika mitehaka manoloana ny lahateny zay nataon'ny filohan'ny Rajoelina feno fiantsiana fandrangitana ireo avy amin'ny fanoherana fantsy no ilazana azy raha lazaina amin'ny voambolan'ny tanora ankehitriny nilaza filohan'ny Rajoelina fa izy no hitantana ny vondrony SADC atsoatsy zany hoe raha misy fitarenana zay ataon'ny firenena afrikanina na firenena izay mivondrona ao anatin'ny SADC dia any amin'ny filohan'ny Rajoelina no ivantanany ireo fitarenana maro samihafa enina dia eto an-toerana azy eto Madagasikara raha teny ambara zany hoe raha lazaina fomba hafa dia ireo avy amin'ny fanoherana raha hitaraina amin'ny SADC dia any amin'ny filohan'ny Rajoelina no ivantanany ny tehaka sy ny ome daholo ny filohan'ny androm-panjakana sy ireo manana ndraikitra ambony eto amin'ny firenena tao anatin'izany ny premier ministre lehiben'ny gouvernement Tatsia Christian General Ravalomanana filohan'ny androm-panjakana eny anivon'ny Antenimierandoholona filohan'ny Antenimieram-pirenena Tokely Justin gouvernorana Nalamanga sy ireo ministra maro hafa ny député sy ny maro tsy voatanisa milaza aminareo voalohany koa zao tsika zao no filohan'ny SADC ny SADC firenena maro ao ny Afrique du Sud ao ny Namibie ny Tanzanie ny Mozambique sy ny maro isan-karazana tsika ny hitarika an'izany SADC zany ka raha misy mitarena amin'ny SADC dia ty amiko izy mitondra noho izany tokana ny teneniko anareo tena marina ty zavatra lazaiko aminareo jerevy tsara ny fandrosoana sy ny fanovana isy eto amin'ny firenena amin'ny farany ty taona ty ihany tena aminareo amin'izany jerevy tsara zay ho ataoko nareo hoe ho fiera ny malagasy hoe fier zay fa malagasy ary fier zay
fa manana filoham-pirenena tiany malagasy ary ampandrosoa Madagasikara soratobokla magasika katokoa. Araka nefa naratsika tamin'ny herinandro iny dia tsy filohan'ny Rajoelina irery ihany no tafitohina manoloana ireo fanakianana maro samihafa nataon'ireo avy amin'ny fanoherana manoloana ny tsy fahalaniny Andriamatoa Richard Andriamandrato tamin'ny fifidianana filohan'ny voameran'ny vondrona afrikanina izay natao herinandro lasa zay. Tafitohina ihany koa ny loholon'ny Madagasikara Lalatina Henriette Rakotondrazafy ary nanalavokona sy naneho hevitra izy tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook izay efa naratsika teto zany fa ndao averintsika arahana indray ireo faneho-kevitra maro samihafa manodidina izany rehetra izany. Tafitohina i Ramatoa Lalatina Henriette manoloana ny faneho-kevitra ireo avy amin'ny fanoherana manakiana mafy ny fanapan-kevitra izay noraisin'ny filoha Andry Rajoelina izay nanakana ny firotsako fidin'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ho kandida amin'ny fifidianana filohan'ny voameran'ny vondrona afrikanina izay natao voatsela teo iny ka nametraka an'Andriamatoa Richard Andriamandrato ho kandida ho solony. Ny aran'rehetra nahita ny valin'izany fifidianana zany fa tsy lany ny kandida izay natolotry ny filoha Andry Rajoelina izay nankatoaviny ho kandida tamin'ity fifidianana filohan'ny komisiona vondrona afrikanina ity. Ny tsy fankatoavan'ny filoha Andry Rajoelina ny firotsako fidin'ny Hery Rajaonarimampianina filoha teo aloha dia tsy noho n'inona fa noho ny ampo politika be loatra. Hoy ny faneho-kevitra avy tao amin'ny fanoherana. Ndao aratsika ireo faneho-kevitra vitsivitsy izay nanafitohinan'ny Ramatoa Lalatina Henriette Rakotondrazafy efa loholon'ny Madagasikara moa izy ankehitriny fa mbola maneho hevitra miaro ny filoha Andry Rajoelina. Raisitsika ohatra ity faneho-kevitry Girivo Randrianarsoa ity izay nozarainy tao amin'ny page Facebook ny taoriny ny voan'ny valim-pifidianana ny fifidianana filohan'ny komisiona vondrona afrikanina ity. Ity ho izy no tonga amin'ilay fiteniny tolo hoe aleo loto zay ho ankavana. Manana ny maizy azy ho izy ny natolotra kandida Richard Andriamandrato no resahana eto. Manana ny maizy azy ho izy ny natolotra 5 ny filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonarimampianina efa nahazo fankatoavana feno avy tamin'ireo filoha rehetra teto Afrika. Ka raha vao tsy natolotra izy dia nasorena ireo filoham-pirenena afrikanina. Ary izay faneho-kevitra izay nanafitohina ny Lalatina Henriette Rakotondrazafy izay hita taratra mibaribary ho izy manome tsiny filoha Andry Rajoelina. Ho aratsika rehefa avy eo ny valikafatra avy amin'ity loholon'ny Madagasikara vaovao ity. Toy izao kosa ny faneho-kevitra raha ilay voadonné ary tena fifidianana iny fifidianana izay natao iny tsisy azo fitipitahana, tsisy CENI na HCC afaka mamitapitaka. Tsy misy ihany koa ny herim-pamoretana ho izy. Rehefa tsy lany dia tsy lany. Hoy kosa toavina Rahalambo Mahay tao amin'ny page Facebook-ny. Ny an'olona ho izy amantona ny ministra, ny antsika isaky ny enim-bola dia miova. Dia hoe stabilité. Mifampatoky ny olona, manao politika ny olona, olony antoko, olom-boafidy no lasa ministra. Ny antsika hoy toavina Rahalambo Mahay, ireo manamanana anarana sy be diplôma no atao ministra. Ny olona mahomby mandrisy. Maro dia maro ny faneho-kevitra fa ho aratsika miandalana eo zany. Fa ndao resantsika ny valikafatra avy amin'ny Ramatoa Lalatina Henriette Rakotondrazafy loholon'ny Madagasikara voafidy andro vitsivitsy lasa zay. Toy izao ny voalazany tao amin'ny page Facebook-ny. Fifidianana filohan'ny voameran'ny vondrona afrikanina no lohateny amin'ny sorabaventy izay napetrany tamin'ny faneho-keviny. Ny tena olako amin'ireo mpanohitra mpaneho hevitra eto amin'ny tambazotra-tserasera makasika ny sujet d'actualité hoy Lalatina Henriette Rakotondrazafy iray dia ilay miteny noho ny fankahalana fotsiny fa tsy tena ampifahalalana amin'ny ankapobeny ka tsy manana argument mitombona mihitsy entina manohana hevitra. Rohitina any amin'ny tsizy indray ny resaka makasika ny hoe tsy lany filohan'ny voameran'ny vondrona afrikanina na commission de l'Union africaine i Andriamatoa Richard Andriamandrato hoy Lalatina Henriette nomena tsiny ny filoha Andry Rajoelina hoe tokony filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina no natolony. Lazaina fa afabaraka i Madagasikara resaka tsy mitombone. Tsy hain'izy ireo akory hoy Lalatina Rakotondrazafy ny farafakely ny hoe ny VVA dia rafitra mpanatanteraky ny UA fa ny vondrona afrikanina ivondrona ireo filoham-pirenena mikambana ao anatiny no manapa-kevitra. Raha indramiko izy ny tenin'ny mpahay fandraisana iraisam-pirenena azy Andriamatoa bien-aimé Randrianantenaina dia izany hoe irakiraka manatanteraka ny nity napaky ny filoham-panjakana ao anatin'ny UA izany VVA zany.
mbola tsy nijanona treo ny fanehoan-keviny notoizany ihany nitraikefa niainan'ny UA tamin'ny fotoana ny tantanan'ny Alpha Omar Konaré filohan'ny Mali teo aloha an'io VVA io zany hoe nanomboka septembre 3 ka hatramin'ny février 24 no nahitana an'ireo filoham-panjakana mpikambana ao amin'ny UA fa somary manahirina kokoa ny mibaiko olona efa filoham-panjakana ao anatin'ny VVA ka tsy nisy ankoatra n'intsony ny filoham-panjakana taloha no fidiana filohan'ny VVA. Tsy ny fitsipika voasoratra io fa azo lazaina hoe ny fanaran'ny filoham-panjakana mpikambana izay mifidy. Tsy nisy filoham-panjakana taloha ankoatra ny Alpha Omar Konaré lany intsony teo amin'ny fitantanana ny VVA. Zany hoe mazava ho azy olona Latina Henriette Rakotondrazafy fa raha Andriamatoa era janarmampianina koa no nilatsaka dia tsy ho lany teo koa no io antony io fa efa saika ministra foana no napetraka hitantana any VVA hoy Latina Henriette. Maro ny antony nampanana herijika bebe koa any Mahmoud Ali Youssouf izay ministra rambahiny Djiboutien. Raha tsy resaka afa-tsy ny hoe fitsipika voasoratra koa hoe natokana ho an'ny firenena antsinanan'ny Afrika na Afrique de l'Est indray ny fitantanana ny VVA tamin'ny ity indray mitoraka ity. Rehefa jerena hoy Latina Henriette Rakotondrazafy amin'ny fotsy miangatra tsy midika mihitsy hoe tsy mahay ny kandidatsika malagasy fa isika firenena atsimon'ny Afrika na Afrika Australe ary koa manana traikefa bebe koa ny kandidat Djiboutien satria efa 20 taona ny ministra rambahiny ary ilaina be zany manoloana ny fanamby maro atrehany Afrika raha tsy resaka afa-tsy ny ady eo amin'ny Soudan sy RDC. Tahaka izay ny fanehoan-kevitry Ramatoa Latina Henriette namaly ireo avy amin'ny fanoherana manoloana ny tsy fahalanian'Andriamatoa Richard Randriamandrato. Ndao rahantsika misisito ny fanehoan-kevitra maro samihafa manoloana an'ity tsy fahalanian'ny kandidat izay natolotry ny filoha Andry Rajoelina Andriamatoa Richard Randriamandrato. Ndao ary iresaka kely tsika mikasika ny sehatreresa-pirenena satria ino moa zao ny vaovao tamin'ny faran'ny herinandro le nisy an'le fifidianana zay ho filohan'ny commissionna-ny volana africaine araka ny fantaterina teto tamin'ny Zoma dia hoe 3 ny kandidat faniny 4 moa zany izy tamin'ny voalohany fa nisitona zaro mauricianina zany ny anazy fa lay djiboutianina dia lay kenianina ary lay teratany malagasy no ny fanina natao anatin'izay fa vita ny fifidianana tamin'ny sabotsy dia efa fantatra io tsika moa androany zany vao miresaka ao anatin'ilay fandarana ary tokony fahalamanana lay teratany djiboutianina zany no voafidy tao aoriana fifidianana fafito tany amin'ny 7e ronde zany 7e tour zay vao fantatra le izy mety gaga ny olona fa maninona no misy fitokodirana be deabe ohatran'izany satria tsy maintsy mahazo ny roapahatelony fidy zay vao afaka tonga amin'izany toeran'ny filohan'ny commissionna-ny vondrona africaine izany. Inona mety afaka resahana manodidina le zary tokony fahalamana efa prévisible ao izy mivazaha efa azoazo an-tsaina ihany hoe tsy ho tafitany antsika izy io zany ohatrany somary fandroitana be ny fanehoan-kevitra eny amin'ny tavam-boky na ny réseaux sociaux amin'izao fotoana izao satria reo ataontsika hoe ministra teo aloha na tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao na hoe mpomba ny fitondram-panjakana dia somary ohatrany hoe fanehoan-kevitra avy amin'ny fanoherana indray ny azy manahirana azy be amin'izao fotoana izao hoe zany hoe mba mifanehoan-kevitra ny samby gasy ny olona mifanohana rehefa rarahan'ny firenena sy sisa sy ny sisa zany dia lasa ohatra hoe réaction ny opposition indray no manahirana andry zareo fa tsy hoe mandiny teny izy ireo inona ny antonantony mety nahatonga ny mety hoe tsy fombiazana atao anatin'ilay satria nanao lobbying zareo nanao fandraisan-dahatra mitety firenena nisy vola lany tao anatin'izany fitetezana maro samihafa zany nisy reny ataontsika hoe fanapa-kevitra na communiqué navaka ny teo anivon'ny Sadek zay misy firenena amby folony amin'ny hoe eny ary fa dia anohana candidat ny Madagasikara zay ray amin'ireo mpikambana eo anivon'ny Sadek dia nefa reny zany nivokatra azo tany amin'ny fiodinana fahafirotsika zany dia fa tao amin'ny fiodinana fahafirotsika no raraka ary ny fitoram-panjakana marina tamin'ny lafiny anankiray hoe zavatra tahaka andreny ny firenena manontolo no tokony androzaka azy fa tokony tonga saina tokony hoe isy fiarametana fa tony hoe sambany tamin'iny hoe misy malagasy mifaninana amina sehatra iraisam-pirenena dia zany hoe na ny tetatierana ary misy tsy nalohana azy dia tokony ny andiny tena amin'izany ny fitoram-panjakana malagasy hoe afaka mampiombona malagasy ve lay herim-pitantanana sy ny zavatra aseho ny alohan'izay moa efa nisy somary antécédent hoe tokony Andriamatoa Hery Rajaonary mampianina fa noho ny hoe ampo politika dia reny zavatra nitranga
de asa hoe raha ohatra hoa mba mametraka fotsiny raha andre matoy rajonary mampianina ve ny teo a dia hoe ohatra reny voka-pifidianana tsy de mino loatra fa zay lay sary mitranga zany hoe lay diplomatie malagasy ihany koa zay lay hoe hahitarika ohatrany hoe amin'ny teny vahiny hoe défaillant zany hoe satria ny sadeko ohatra 9 ny laza fa nanentana fa anohana Madagasikara anatin'ny satria tsika candidat tokana avy amin'ny sadek raha raisana amin'iny a fa 10 no mifidy tamin'ny voalohany de aveo nidina 10 de aveo nidina 7 aloha de zay ho 10 de tany amin'le efa raraka teo amin'ny fa 3 tsika fa mbola nisy anankiroa tany amin'ilay fa efatra ka zay lay manahirana ao anatin'le izy hoe tokony andinitena fitondram-panjakany hoe tena reny ve no vokatra atao anatin'izay a de any amin'ny mpanohatra indray nohatrany hoe omenatsiny fa amin'ny lafiny anankiray raha jerena amin'ilay politika eto amin'ny firenena de ohatrany hoe fandresena ho an'ny mpanohatra reny a satria raha fifidianana zany teto Madagasikara de ohatrany hoe resy lava mpanohatra zao fa rehefa ria tsisy CNI tsisy ACC tsisy tribunal administratif ohatrany hoe lasa zay la endriky ny sary sy eo amin'ny olom-pirenena zao hoe tena raha fifidianana tsisy alatra sosoka sy aia de sony hoe resy lay l'izy moa zany resahana toy ihany hoe fa somary prévisible ihany le mety de fait teo anatin'le satria marina fa tsy tena misoratra l'izy fa na zany efa fatapatatra hoe atoro zany hoe anjarany avy any Afrique atsinana na Afrique de l'Est ndray aloha zany no ao amin'izany toeran'ny président commission de l'Union africaine zany itsika ao anatin'le vondrona toy Afrique australe zay zany aloha zavatra misy fa somary misy nuance kely le djiboutiana ny Djibouti ihany koa de azadiny fa isan'ny base arrière ny frantsay aty amin'ny faritra aty amin'ny tsinanana aty ihany misy tompam-pamarana frantsay azadiny fa ny frantsay tsy misy resaka géopolitique tsy maintsy mampiena an'le sy ny hégémonie reny le zavatra nitranga tany amin'ny faritra Sahel misy an'ny Mali misy an'ny Guinée misy an'ny Burkina Faso misy an'ny reny zany tsy maintsy faranana l'izy mba tsy hitatra de tena za tsy lavitra aloha fomba fijery anankiray ty hoe mety ny frantsay ihany koa tao ambadiky le sera rehetrarehetra hoe amin'ny mahatom-pamarana ny Djibouti zany ho andry zareo de miezaka koa izy mba tsy maintsy hijery ahoana mety fipetraka an'izay satria raha tsisy ny fivavahana amin'ny herinandro ambony io misy an'le sommet-ny CEO izy eo tanterahana any Anosy be 24 février moa zany efa daty voafaritra ao anatin'le izy ho avy sa tsy ho avy ny filoha frantsay Emmanuel Macron zay efa azo lazaina fa ao anatin'ny hoe mirorona tanteraka raha amin'ny lafiny politika any Fransa koa amin'izao fotoana zao ary voakihana mafy ihany koa amin'le hoe politika ny frantsay aty Afrika nandritran'izay fitondrana zay dia ny ataontsika hoe macrocosme politique any Frantsa zany amin'izao fotoana zao mihoatra amin'ny politika ny Macron zany de tena azo lazaina fa tratra fatsy mihitsy izy indrindra moa taorian'le hoe fandravana ny anteny mera frantsay ka nisin'le fifidianana solombavam-bahoaka zay nieritreretiny fa iconforté ny toerany tamin'ny alan'iny ndray ho filohan'ny Frantsa tao anatin'ny deuxième mandat nefa tsy arakaraka zay ny prime ministre fantelo zany zao zany rehetrarehetra zany azo lazaina fa mamaritra n'le raha fahitana azy mamaritra an'iny ataontsika hoe fifidianana filohan'ny vomera africaine nga odinga moa zany mety hoe ny falebiazany ny falebiazany taona ihany koa satria efa 20 taona ny lehilahy ny tany Kenya moa zany aloha izy andeha makany aloha zany de mba tsy manalokaloka ny resaka politika aty Kenya satria sy lehibe figure emblématique de opposition any Kenya fa naharitra fotoana ela niverina ho candidat ndray zany iny amin'ny 7 fa nefany io zany le izy Ali Mohamed Youssouf io zany Mohamed Ali aussi Youssouf io zany le voafidy tsy hatra dôly zany aniza kely azy zany miverina kely amin'ilay eto tanàna hoe raha ny lojika an'iny zany hoe Madagasikara aloha andray ny fitantanana sadaiky amin'ity taona ity ohatrany hoe manahirana ihany raha hoe tsy nasadaiky manontolo ary tsy mifidy antsika hoe mametraka antsika amin'ny toerana ve lay rafitra ao anatin'ny sadaiky de ihany koa ny filoham-pirenena malagasy de isany hoe voafidy zany tany taona 2024 teo hoe pitarika miendrika indrindra taty Afrika fa ny lojika zay tokony nisy zavatra niabo tany amin'ny hoe sehatra iraisam-pirenena sehatra afrikanina fa io zany ny sary mitranga ohatrany hoe voatsipaka ambavafolo tsika anatina na sy tena marina hoe amin'ny lafinay de hoe samba nisy candidat malagasy teo amin'ny sehatra io fa nyzanona zany tonga de hoe mibatary amin'ny tsy mahay makary vokatra raha ny lojika ianao zany ny any anatin'le hoe pitarika miendrika zany ianao
hoe tena fitaratra ty Afrika tokony nanaraka ho azy ny afrikanina fa tokony ho tonga saina ihany hoe sanatria ny vava ataoko hoe sanatria miverina ve ilay famaritana tany amin'ny 2024 hoe sans qualité raha izy de eo koa hoe aty Afrika nge raha mahita koa ny foronana marina fa tsika zao fa nanana filoha tamin'ny resaka sport président Kaf ohatra inga Amady fa asa iko tsy azo tsinotsiniavina hoe ny ataontsika hoe ny rapport zany hoe ny firenena continent africaine de raha fetina firenena anglophone misy firenena lusophone misy firenena francophone de ny arabo zany rehetrarehetra zany mandrafitra an'izy ka ianao koa zany mila mafy somary miatakataka tena continent kely anankiray de zay zany rehetrarehetra nefa ny arabo zany tena somary misy matanjaka ihany zany ary tsy azo tsinotsiniavina ary ianao zany mila mifehy an'izany rehetrarehetra zany ary ny arabo naratekarena ary izy misy atoraka de mety hoe zay ihany koa manao randra-tarihana zay mantsy ny zavatra mila resahana ao anatin'izy vasina fainokely indro samy fa mety mbola iverena ampiany mantsy de tsototsika lavabe fa tary resaka ihany fa Mauritianina koa tsitsitsy aminao zany ina zany raha vao amananana tonga anao de karapahany mihitsy aiza ny tonga de le premier ministre teo aloha premier ministre teo aloha Jogonaut zany tonga de nirofany zala no ny anton'le hoe famitsimbo la fa nataony perquisition tany an-trano nahitana karazana vola vahiny maro sy ny sisy ary tsy izy rery fa nisy olona vitsivitsy ihany koa zay tafiditra ao anatin'le izy amin'le hoe famitsimboly zay voasambotra atao anatin'le rara ny filo Mauritianina premier ministre Mauritianina zany nanao nandray inty izy nandray anjara tamin'le fivirina tany Addis Abeba de nataniny fanao gazety ahoany ty zavatra mitrangany amina roti de tena nazava be ny teniny hoe avec l'homme police izy moa le teny ohatran'ny créole zay avec l'homme police non ny asany de avy laoko ny fitsarana non ny asany zay tsisy idiran'ny politika ninona fa l'homme police laisser police faire travail zay ohatrana mihitsy fiteny oleo ramana breton io zany tsy misy complément moi ici là-bas pipi manger ay zany zay ny tena fitaran'izy ty fa reny fitaratra reny zavatra tahaka an'iny satria raha eto Madagasikara miverina kely mafandray kely hoe mitingana fanenjana prime ministre zany tingana fanenjana ministre zany tena mbazazy anao de fa bloqué hoe tsy mahazo ny atsasa manila de zay lay sara mitranga ny olona mato mandroso tsy marosondroso fahatany fa nisika sanatria ny vava ohatra manamafy alay hoe opidy moramora satria eto mitsika mbola misy aleo cour de justice voafaritra lalàna hoe reto olona reto satria hoe olona reto sokajin'olona reto no enjehana ny anao cour de justice raha ohatra izy ka manao fandikan-dalàna miopapana manao haute trahison la hoe tena inona ny fandikana azy haute trahison zany de hitako raha fahalamanaohatran'izay zany izy de reny hoe haute cour de justice de efa misy pakata indray zany hoe rehefa mandeha amin'ny haute cour de justice de mbola alefany amin'ny anteny miram-pirenena aloha zany angatahatsodrano hoe tohizina ve ny firenena ary toroa-pahatelo ny lalàna zay le misy an'le commission de mise en accusation zany eny amin'ny assemblée nationale endry zany endry zany fa tonga de efa karapahany aloha rehefa misy antso indray zao rehefa vedy hiteny hoe ary le mpangalatra koa foana zany ny tatary ambany tsy nanana zany antso indray zao le namoaka anankiray zay rehefa zay le izy ny tsy azo adonona ihany koa manoloana an'le izy inge efa andresahana foana zao nitsasika an'le hoe fa raha nisy ministère instable koa tao anatin'ny gouvernement izy ty tsaiky Christian fa tena raha nisy ngamba ministère tena nivaova ministre efa valo amin'io ministère io de titaovy miohatra amin'le Djiboutiana le ministre le Djiboutiana firy taona izy ministre ndrarambahiny teo foana zany hoe tena zany milaza hoe stabilité maro toerana ny asany diplomatie de zay zany le zavatra ohatran'izany ny olona nge mamaky an'izany mijery an'izany